Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray mila misoloka ny mety hitrangan'ny loza vokatry ny firarahan'ny solika eo amin'ny faridranomasiny Madagasikara. Manoloana izay indrindra dia nisy ny fampiofanana izay niarahana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny OLEP tany Maintirano tany amin'ny faritry Melaky. Isataona ny 300 solika mbola tsy voavadika maneran-tany dia mandalo amin'ny lakan-drano Mozambika avokoa. Etsin-daniny mahatratra 700 tapitrisa taona kosa no mandalo etsy amin'ny ranomasimby Indiana. Mahatratra 200 kosa nisan'ireo sambo mpitatitra solika lehibe mivezivezy eto amin'ny faridranomasitsika. Raha toka 4,000 ireo sambo salatsalany mitatitra solika milanja 9 taona. Manoloana izay indrindra dia mila misorika ny mety isin'ny loza vokatry ny firarahan'ny solika eo amin'ny faridranomasiny Madagasikara. Izay indrindra no nisin'ny fampiofanana izay niarahana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny OLEP tany Maintirano faritra Melaky ny 7 sy 20 aogositra lasa teo. Fanjakana zany tonga eo amin'ny hoe exploration sy ny exploitation fa manakaiky izay fotoana zay. Izay nandrasantsika zao raha teto aminareo zao felo taona amin'ity taona ity zany nanomboana nanao teto. Ankehitriny moa zany zareo fa miditra amin'le eo amin'ny lalandalina koa zany amin'le asan'ny fanjakana eo amin'le production la pétrole dika zany tsy maintsy zany atsika manenjika mafy na dia efa betsaka zany efa vita. Eto zany raha ny zavatra ohatrehana zany marina fa misy matériel atsika prévu pour produit raffiné zany hoe na gasoil zany na resaka fuel. Fa raha ohatra le pétrole zany mety ohatran'ny amin'ity faritra ty dia zay ny atao hoe produit brut. Donc zany matevitevitra kokoa no ohatran'le fiadivantsika isan'andro. Dia misy matériel vaovao misy tokoa ny risque. Ary amin'ity faritra anareo ty anisan'ny toerana manan-karena indrindra. Hitanao zao manodidina mangrove hainareo fa ao ny voan'ny ressources naturelles amin'ny ranomasina dia ao zany ny nurserie ao izy manatody ao zany miteraka reo jiaby tsy zavatra hiteraka anaty ranomasina ato amin'ity karaha io misy fahavoazana zava-dozabe ny mahazo antsika. Mizara roa ny fampiofanana nomena ireo solitena ny sampandrara maro samihafa miara-miasa amin'ny OLEP. Teo ny lafiny teorika. Teo ihany koa ny fampiarana mikasika ny fanetsehana ireo fitaovana fampiasa raha sendra misy loza vokatry ny fahaverezan'ny solika. Napetraka ministeran'ny tontolo iainana ho vaindohan-draharaha ny hiady amin'ny solika very.